tomboko lahy sy tomboko vavy. Izay vady saminy miofana atao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany. Satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany dia fifandraisana olona mpanjifa spaka sy mbatipaka ny are voajanahary. Zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka ankehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valobabena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanatsika ankehitriny sy ny taraina karapitso. Ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolotsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olona ireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra izay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fieritreretana hoe manao valobabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.